aleo hijoro amin'ny tena fahamarinana sy tena hoe hanampy ny vahoaka sy resaka politika fa ny asa soa moa zany efa nataonay tao amin'ny TFM ihany hatramin'izay fa te handroso kokoa zay amin'ny asa fanasana sy fijoroana fiadiana ny marina ho an'ny aiza moa ny faritra iorotranao amin'ny Atsindrano. dia inona lahara-pahamehana indray ary raha ohatra hoe tonga amin'izany toerana zany Lahara-pahamehana eo aminay aloha dia mifandriam-pahalemana satria araka ny efa fantatsika dia malaza hoe zandrosa ny faritra Atsindrano dia miady mafy amin'izay zay a mba hisiany fandriam-pahalemana dia faharoa ny fanampiana ireo marina satria tena feno olona mahantra any aminay tsisy mpanampy tsisy mpiady tsisy miady mihitsy dia hanampy an'ireo ary manaraka an'izay dia mijiro sy ny rano zany indrindra Aminareo ilay resaka solom-bivaky teo ihany manao ahoana kay ny fahitanareo ianao latsaka ilay fahitanao an'ilay aty tany eraky ainy aminareo zao mety misy dia manao fahitanao an'izay tena misy mihitsy any aminay dia somary ampitambon-javatra ny madinika dia tsy dia misy valeur ihany koa ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy dia izany mihitsy koa anisan'ny tena hoe lapisananay zany miady amin'ilay inona zao ny zavatra hoe tena nataonareo androany any androany mbola tsisy hoe zavatra inona fa tena hoe asa soa fotsiny aloha amin'ny mahavalo-masany androany fanampiana ny zokiolona teny amin'ny faritra Atsindrano. inona ilay zavatra nanolotra kanto zay a dia nanolotra vary a menaka labozia savony anarana feno tokoa